Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary avana malala no ianona amintsika ao anatin'izao fotoanan'io izao indray ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rano amin'ny fandarana andramaka izaho ny akiradio mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isan'andro sy anareo mpijery ihany koa miaraka aminay mantontosan'izao fandarana izao. Dia miarahaba antsika tsirairay avy ary dia manona ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra matoky sy mino zay fa ifampahireto indray tsika androany ary havana malala. Raha androany no voatongeto dia ara-paina manokana ianao dia ny fiadanana tompo anefa amintsika tsirairay avy. Raha androany no voatongeto dia aza mieritreritra ianao hoe kisendrasendra raha tonga avy loha teto fa za mino fa ary resy lahatra fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ny ahatongavanao eto androany. Fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Aza misalasala miaraka aminay manao tahaka ny ankizy ireo mandray anjara anaty commentaire ataovy izay azahoanao hery azahoanao aina tsara fa tenin'aina zao zaraina amintsika rehetrarehetra izao aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofondretraka dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Anareo izay fapankety koa dia tahin'Andriamanitra. Tahiny tompo manokana raha nabavintsika lalàna androany niditra voalohany teto misy fita tonga soa ianao ary dia fiadanan'Andriamanitra anie mitanteraka amin'ny fiainanao manontolo okity ansokasiany avokoa ny lafim-piainanao rehetra ho fenoan'ny fahasoavana io tokantranonao vaovao io dia androtsahany fitahiny sy ny fahasoavana androtsahany ny famindram-pony. Tahiny Jesosy raha nabavy misy fita. Tahiny tompo koa raha nabavy fianarakoty izay mamany ihany ny tao aorianany tao Tojo Mikael Marizo. Tahiny Jesosy Marina Tiana Verselina Mamy Sirandry Tongasoa Eliana Emelovli Yama Tsiry Amboaramiel Kadaka Nael Mamy Sirandry Fity Rodine Marie Rikarac Angela Io Ando Andry Alleloia. Zay indray avy nitany Ando Andry sa teo fa zany tsy nahita. Yama Erika Tongasoa nefa naizany zany. Mampionina Yama Tina Rakoto Arzaka Angela Io Lantonirina Sandola Jessica Patici ao ihany koa Jonatana Andonina Suzelle Ranabavy Lala artisanay de Madagasikara. Nirina Rodriguez tahiny Jesosy zay indray vao hita. Raha Antanina Marie Charline Fanilo Zafindramanana artisanay de Madagasikara efa niteniko teo. Terira Albenja dia mama Valtina ihany koa Yama. Raha Antanina Marie Charline efa narabaiko teo. Razana Monika Soameva Tongasoa Mami mama Valtina Zizi Carla Kodanila tahiny Jesosy. Alleluia. Lorette Tombosoa misaotra andreo hoe rahaban'ny Zizi Carla. Zizi Carla moa mpanaraka antsika ty tany aloha be tany dia tonga eto indray izy zao. Alleloia. Lorette Tombosoa Itody Rahonosoa Melissa Mada Savasa Kava Melissa Mada Sava tahiny Jesosy Erika Raka tonga soa isika rehetra. Jeso Mahery zokiny ranabavitsika Erika Raka io fetiny taranaka ranabavy mihaja ny anarany dia tahiny tompo ihany koa i ranabavy Zamina. Alleloia. Izay manomboka amin'ny tendro andy dia hoenitsika ny anatin'ny radio any Andapa any manakoako any ny toriteny tsy mihety manomboka androany ho anareo izay mananavana any Andapa sy any Andapa any Andapa sy Sambava ve moa sa Andapa sy Ambilibe sa Andapa sy iza moa ranabavy Zamina. Misy an'le radio dia mba afaka alefanao eto amin'ny commentaire ve le radio andefasana ny toriteninao isaky ny alatsinainy any Andapa mba ho vakian'ny olona eto dia mba ho lazaina ny havana matsakaizany Madagasikara mba heno. Zany hoe toriteny ny eto amin'ny akiradio ihany moa ny ataony fa atao amin'ny fiteny tsy mihety dia nanokatra lalana ho azy Andriamanitra fa ny toriteny eny anivon'ny onjam-peo any Andapa. Tahiny tompo
iza mbola tsy voarambako teto malala randry tonga soa rolianisa tonga soa ihany koa de iza koa mbola tsy narabaiko faly ray eritovo fity tonga soa daholy zay ihany angambany mbola tsy voarambako a lantonirina tojo mikaela esina efa hitako teto koa zay anaran'izay taloloha esina izy teo lasa izy teo nisy anarana zay teo ohatrany papakety any taloloha teo any mana esina ionia efa hitako teto zay anaran'izay tahiny jesosy a de tonga soa de mahareta hatramin'ny farany ranabavy andoharintsika eno androantsika ny ekipiaraka amintsika eto a ivavaka fanomboana ranabavy mami any Koweït a hitondra toriteny ranabavy nambinina tsiramboaramiel ivavaka ao amin'ny firenena ranabavy iama ndao ary a ry havana malala hiaraka amin'ny ranabavy mamieritsika ao anaty vavaka fanomboana apetraka io zany le zavatra andapa jusqu'à Ambatoria any Bealono en Paris radio RFA zany le izy mety radio fréquence andapa angamba ny fanazavana zany radio ifankatiavana andapa tsy fantatra Clara Samity a tonga soa ihany koa de io zany alefaso amin'ny fianakavianareo zany a fa ao amin'ny RFA zany radio RFA ao andapa mandeha ny toriteny ranabavitsika Samina isaky ny alatsany amin'ny firy moa ranabavy a mandeha any le izy a de tahin'ny tompontsika rehetrarehetra mahereza vavakaritsika ho an'ny fandanana metraka zao fotoana zao ampitan'Andriamanitra ampidintsika ranabavitsika mami tahiny Jesosy ranabavy mami anao ny fitenenana Jesosy pastera tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra faly miarabantsika rehetrarehetra mbola hiara hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ry Jehovah-Andriamanitra ry masinao mbola faly misaotra sy manome voninahitry ny anaranao izahay Jesosy ka mbola taritra ny izao alina mangina izao misaotra na ny fitantaranao sy fiarovanay tsirairay avy Jesosy ka mbola tratran'izao anio izao ny tananao mahery ane Jesosy io ny fahasoavanao ane natozanay tsirairay avy ko de mankasitraka amin'ny zavadrehetra misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny indrafonao isan'andro isamaraina isan'ora Jesosy io isaorany ny anaranao Jesosy izany rehetrarehetra izany ary ninina Jesosy ny fahotana zay nataonay Jesosy zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy de ifonay eto anatrianao mamelany aloka tsirairay avy Jesosy io ka mamindrafo amin'ny tsirairay avy kehitriny Andriamanitra mangataka aminao zahay Jesosy ka napetraka ny fotoana Jesosy finompilatananao arovy Jesosy ny connexion ny fitaovana rehetrarehetra Jesosy indrindrandrindra ny telefony zay ampiasanay Jesosy malalo fahanay mandray ity fandaharana ity Jesosy io ko de rakofanay ao amin'ny rano Jesosy Kristy velona ny tenin'Andriamanitra zay entiny mpanomponao ny tenin'Andriamanitra zay entiny mpanomponao Andriamanitra tena isoro izy Jesosy io tena mba ho tafapaka ao ambony tsirairay avy zay andray ny teninao Jesosy zay teny zay afafy androany Jesosy ny pastera zay amela belatra Jesosy io anao ane amin'ny fanahinao masina ane amin'ny lelany Jesosy ny fanahinao masina ane hipitsika ao anatin'ny fony Jesosy ka ry voaraina tsirairay avy izany teny izany tahiza tsirairay avy any maniry Jesosy te hanatratra an'izao fandaharana izao anao ane Jesosy io anamifana ny diny Jesosy zay tsy salama kifikivy Jesosy io azavela ho diso anjara azavela ho very anjara Jesosy azavela ho kivikivy azavela na ho ketraketrika izay rehetrarehetra zay tonga eto Jesosy ao ka tena omenao anjarany savy izay tsirairay avy Jesosy io matoky anao izahay Jesosy malala fa manatrika eto ianao Jesosy tena manatrea Andriamanitra ka vanginy isambatan'olana vangy Jesosy io izay tsirairay avy ary ny devoly sy ny satana zay mpanatitra ny torimaso efa diny esoany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ty sabata tsoanankery amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jehovah-Andriamanitra misaotra raio amen Alleluia mankasitraka andranabavitsika mamitsika tanatin'izay vavaka matsiro a netiny nanomboka ny fotoana izay a de Jesosy zany amaly fitianao ranabavy mamia misaotra amin'ny vavaka matsiro
dia tahiny jesosy a ianao a sy ny ankonanao a dia ioty ny vokatry ny asan'andriamanitra nataonao toyny ianao amaly fitianao a jesosy. Halleloia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka azy a mampahery azy a ny fankasitrahana izay ataontsika. Ohatritsika hanao hira anankiray aloha dia anatin'ity hira ity tsika aka baiboly a aka toerana tsara fa eny tenin'andriamanitra hitandranam-bavintsika nambinina tsiramboaramielona isika ao anatiny izay. Anova rosaina ny aina maheno soa ireo zao mbola tsy narabaiko teo angamba. Ny aina maheno soa varosaina izay zandry ny ranam-bavintsika Selina. Zay tena ke efa ho avy ihany ny fetin'ny taranaka tsy ho ela. Izay koa mbola tsy narabaiko Lorety Tombosoa efa narabaiko teo. Tahiny tompo eno hira alohantsika dia ao aorian'ny tenintsika hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety hisy filazana kely ngambany filazan-draharaha kely fandarotsika to dia eno hira andao tolontsika ao anatin'Andriamanitra ny fotsika mba ho fenony ny heriny ho fenony ny fanahy masina. Tahiny tompo atsika. Raha io ny fahafenonao no tanjako, feno ianao ny foko.
Ny tananakavana ny fahamarinako ny tantanako anao tomoera amin'ny fitiavako ny sarotra indrindra ray fa tsara loatra ianao voninahitra ao anao Andriamanitro Halleluja. Sotran'Andriamanitra amin'izany izy zany a mahafinaritra dia mahafinaritra hofin'Andriamanitra ny fonao a dia matoka fanampairanao zany izy zany ampiatsiarovanao hoe efa niteny taminao Andriamanitra fa hombanao a dia misy ny zavatra mampifalovanao amin'izao fotoana izao dia ny fahatsiarovanao an'izany teny zany ny zava-dehibe. Andriamanitra efa niteny fa tsy hamelantsika tsy hanarentsika ary Jesosy efa niteny fa hombantsika mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Raha misy olona eto mandalo ady androany ary fantatra fa misy olona mandalo ady miaraka amintsika mihaino antsika eto androany, raha ianao zany mandalo ady zany dia izao no teneniko anao hoe Jesosy tsy mbola niteny fa hanary anao ary hamonjy dia hamonjy anao tokoa izy a ary hamonjy anao faingana mahareta mijoroa manana finoana mivavady aza matahotra fa mahery ny Andriamanitra ao lehibe ny Andriamanitra ao ary tsy manadino io akory fa vita tomboka avatsy eo am-pelatany ny angena anaranao e isaky mijery ny tanany andeha hiasa izy dia ny anaranao ny hitany hoe dia fa courage ianao mahireza fa ny ady zany a zany ny ainantsika eto tany eto any an-danitra tsisy ady zao fa raha mbola eto tany misy fa raha tsy misy koa ny ady tsy mpandresy ianao fandresena nefa efa nisoratana ho anao courage dia mitraka dia mahireza sika tsirairay avy hitra amin'ny toloteny fa mialohan'izay aloha dia filazana kely efa nilazaina amintsika eto fa hiatrika pasika isika any amin'ny tiany rodina ho ny niriny hiatrika pasika isika amin'ny 15 avril zany hoe afaka ray volana mahery kely zao sady ny fimanana tokony ataonao dia ny fanadiovana ny fonao diovy ny fo hiatrika pasika amina fahadiovampo any tsika rehetrarehetra ary teny aminao hoe zava-dehibe ny zava-dehibe loatra zany pasika izany rabana dia tena ho ataontsika tsy ataontsika zavatra ambany zavatra zany a fa tena ho ataontsika tahaka ny hoe tsy tahaka ny ahoana moa zany fa tena fety be mihitsy io ary fety be mihitsy io ara-baiboly a ary zay moa dia niteny foana fa raha ny fihazakazahan'ny toetra raha amin'izao fotoana iainantsika izao dia sarotra ny ino fa 2023 tsika
mbola afaka iriary anao iaranao pasika ampilaminana sy ampikalalahana fa tsara fantatritsika fa misy zavatra mihodina foana ao ambadimbadika ao ho anareo zay tsy mahalala zao a mino fa efa mahalala nareo nefany fa ity herinandro ity de ho jerenareo ny vidin'ny carburant sy ny gaz a izay efa nanomanana anareo efa nitenareo foana vao efa ilela fa miakatra be vidim-piainana io de ho jerentsika eo ny vidin'ny carburant ty semaine ity a mandrapatonga ny weekend a ny carburant ny gaz a ary de manaraka an'izay ihany koa fantatritsika rehefa miakatra ireny a de akatra daholo koa ny vidina zavatra rehetrarehetra ary tena teneniko anareo mihitsy hoe hidradradratra ny olona amin'ny fotoana io izy fidradradradrana mafy eto amin'ity tany ity fa isika tsy anatin'izany hidradradratra zany tokony omeko anao halleloia tokony omeko anao ndao tsika hivavaka satria mbola misy anjara hoan'ny mivavaka ny fiainana mety ho mafy fa ianao afaka tahin'ny tompo foana ihany ka de mahereza efa niakatra zany ny any amindrirana baviroliny lasa 2 euro ry havana hiakatra be io ka fa nitenenitsika fa hiakatra io ary hiakatra io a de jerenareo tsara fa ny sakafo a hoe tsy misy karazan-tsakafo ome ho tsy ho hitatsika ny hena tsy ho azo fidina ao aoriana kely eo ny paty zany aloha de hiakatra de miomakomantsika zay moa efa maromaraina mba fanomanomanana zay mba nitenenay anareo ary ny tena tonga aizina eto amin'ity tany ity a eo amin'ny olona hitondra atsaina mitambesatra de ny fahatapahan'ny internet satria tsy afaka hifandretso ny olona eo de hipanika ny olona hitaitaina ny olona hitotototo ny olona hikiropaka ny olona de tsy maintsy ho tonga ihany le korotana ngeza be ny zavatra itenenako an'izany de zao hiatrika pasika isika ataotsika ity a ny pasika ity io zao isaorantsika an'Andriamanitra fa de amin'ny 14 mars zany zao a de foana ny passe vaccinal tsy manao masika intsony tsika raha tsy any amin'ny toerana voafetra de antenaina fa ny fifamezivezena amin'ity a de ilamina ary programmatsika de zao pasika anao fety miaraka raha mbola tahiny tompoka velonaina soamatsara tsika ka tahin'Andriamanitra amin'izany fotoana zany de ny pentecoste de anao koa tsika mbola eona ho anareo zay taty an-trano de taty an-trano ndray tsika nanao pentecoste tamin'ny heritaona satria sina fisorona kely anao ny sary tamin'ny heritaona zao ry rahalahy Raheritovo ry zanaky Ferinarakoto ry Suzelle ry Nambina Kotreka ka Zamina ry Fleur Manambotso Riaina Roly Jonathan Stojo zao ny tamin'ny heritaona ny taty zao ny nandihy tamin'ny heritaona daholo zany tamin'ny pasika daholo tamin'ny pentecoste daholo zany tarika fandizana ry rahalahy Tojo faly Raheritovo zany tsikitsika fafy zany ohatr'izao ny fiarahantsika tamin'izany raha sao aloha fa tsy reny intsony misy sary hafa indray mipoitra dia ranabavy Suzelle ranabavy Aina rahalahy Jonathan ireo ny ankizy
Suzaila miaraka amin'ny ankizy. Ralatojo miaraka amin'ny ankizy. Ranabavy Roly miaraka amin'ny lambahoany. Ranabavy Fleur sy ranabavy Ralatojo. Ranabavy Selina hatrany Bordeaux tonga taty tamin'ny heritaona tamin'ny Pentecoste daholo izao rehetrarehetra izao. Ry Taranaky Lavazipo. Ireo akambana amin'ny rahavavitsika ny metisy karana rehetrarehetra. Ya. Ohatrohatr'ireny ny fiarahana tato tamin'ny heritaona. Alleloia. Dia averitsika indray reny amin'ny Paska. Dia manasantsika rehetrarehetra. Tsika moa zany Paska amin'io dia tena hoe ho antsika tsy mitsangatsangana moa zany ny alehantsika aty fa tena hivavaka, tena hitady an'Andriamanitra ary tena hitandrina Paska. Entiko ilazana amintsika zany hoe tena hivavaka tsika amin'io ary tokony atoky isika fa tena anatrika antsika eo Andriamanitra amin'io. Amboarina programa dia tongava tena hivavaka isika ary maro ny programa ataontsika amin'io anareo izay tonga fa ny masoandro mody ny mampalahelo ary 3 andro ny fotoana iarahantsika eo zoma. Tonga ty nareo ny après-midi ny alina tsika dia hanao alim-bavaka ny Paska. Amin'io zany tsy vavaka fiambenana fa tena alim-bavaka. Tsy haiko impiry nareo zany ny alina nanao Paska taminay teto fa dia isan-taona tsika dia manao Paska, manao alim-bavaka amin'ny Paska foana eto. Ary anisan'ny tena nahakasika anahako ny Paska tsika tamin'ny heritaona tanaty confinement tamin'ny 2 taona azafady tamin'ny 2020 tanaty confinement tsika nanao Paska. Fa anisan'ny Paska tena nahakasika ny foko ny Paska iny. Ary andeha ino moa zavatra tiako tenena teo. Ny alina tsika hanao Paska, alim-bavaka. Dia ny sabaty tsika dia hanao sabaty ohatran'ny mahazatra ihany fa amin'io raha tonga zao mahatsara aty izy amin'ny raha lava ny Allemagne dia amin'ny mivantana ilay narahantsika ny ino dizy ity ny commencement akira ataon'ny Ralajonatana sy ny toriteny famitihana izay ataon'ny Ralatojo. Ny commencement dia rahantsika rehetrarehetra ny sabata dia rahantsika rehetra ary amin'io dia lava be mihitsy ny fiarahantsika amin'io sabata io anareo izay tsy tonga aty. Nareo izay vao tonga aty moa dia efa eo foana tsika. Reraka tsika ny alina dia samy matory ny alahady tsika hanomboka ny atao hoe andro firavoravona ary dia tena firavoravona tokoa zany. Io tsy ohatran'ilay hoe taloha tsika mira faly ty endrika sariaka no anompo anao Jehova ray nefany tsy sarika akory. Fa amin'io tsika efa andro firavoravona dia ho hitanareo zany hanatanteraka andro firavoravona. Izay mivady moa dia ao anatin'ny famaranana seminaire izay ho ataontsika dia ampianarantsika momba ny Paska. Dia eo fantatrareo avy ny zavatra mety mbola ho ataontsika izay mety mbola tsy nataonareo hatramin'izay nanaovanareo Paska. Fa dia ny zavatra tianay tenenina dia izao hoe amboarina ny programa na tsy tonga aty ary ianareo lavitra koa moa ny aty aminay betsaka ianareo ny anarako en ligne dia izahantsika mihitsy ataontsika tena afinaritra atsapa na dia nareo any lavitra ny manaraka en ligne atsapa azo aim-panahy azo hery dia tena hoe hitandrina Paska tokoa moa izany dia amboary mialohan'ny amboarinao programa ka ty ny fona aloha amboarina voalohany diovy ny fo. Alleloia. Diovy ny fo satria
tena mila madio fo zay ahitan'Andriamanitra, zay te ahitan'Andriamanitra zany dia mila madio fo ka raha na dia tonga tery ianao nefany a tsy milamina ianao sy Andriamanitra dia mety hanao fianarana inona moa zany zao no tianao tenenina raha nabavy Niana Mainsoa? Oviana ilay fianarana inona moa zany zao ohatran'ny tsy azoko. Inona moa fianarana ny resaka teneniko hoe fianarana teo? Azafady amin'le fanamaranana séminaire le pasika any ho any amin'ny tokony hanomboka eo amin'ny alohan'ny faran'ity volana ity, alohan'ny faran'ny volana misaotranareo ny teny dia hanaovantsika amin'ny alim-bavaka amin'ny fotoana ohatr' izao ny hanaovantsika azy hoe tsy mivady amin'izay fotoana izay. Tena manana hoe efa misy fampianarana pasika foana ao anatin'ny comptenay ao isan-taona. Ny datin'ny pasika moa dia miovaova ny ara-baiboly fa tsy hoe andro anankiray mitovy foana. Dia misy fampianarana pasika foana isan-taona ny antsika eto dia hanao indray izay mivady amin'ity taka ny mahazatra fa ho ataontsika ao anatin'ilay séminaire izay ataontsika ny fampianarana ny pasika. Dia mahireza ho tahiany tompo zay ny filazana raha fa avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao izay raha antsika amin'ny ranavavintsika nambinina izay arabaina manokana tahiany tompo ranavavy nambinina. Alleluia. Izy ny hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia mino fampahiranao ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny amintsika eto amin'ity androany ity. Avy hatrany antsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tahiany tompo ary ranavavy nambinina hanao ny fitenenana. Dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy indray ny tenako amin'izao alina izao tahiany Jesosy itsika mianakavy tahiany Jesosy ihany koa paster ny teny soratra masina izay hoentiko amintsika eto indray ry avy malala amin'izao alina izao dia ao amin'ny bokin'i Ezra toko 7:1 ny soramandry dia mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny alahelon'i Ezra raha nahare fa ny Jiosy efa nifanambady tamin'ny firenena hafa ary nibebahan'ny olona tamin'izany. Amen. Dia izany indray ry havana zany no teny ovakitsika dia toy izao. Ary rehefa vita izany rehetra izany dia nanantona ny mpanapaka ka nanao hoe ny Israely sy ny mpisorona ary ny Levita dia tsy mbola niverina amin'ny dia tsy mbola niavaka amin'ny olona tompon'ny tany. Izany hoe teto izany ry havana dia nisy mpanapaka lehibe nanantona ny Ezra nampilaza ny teny tamin'ny Ezra fa ny mpisorona ny Levita ny zanak'Israely dia tsy tafasaraka tamin'ny tompo-tany fa mbola miaroaro amin'ireo tompo-tany ireo mifanambady amin'ireo miteraka tamin'ireo mifampiraharaha tamin'ireo manao ny fomban'ireo kanefa izany zavatra izany dia nandidian'Andriamanitra ny zanak'Israely mba tsy ho ataon'ny zanak'Israely izany zavatra izany hoe mifanambady amin'ny olona hafa firenena sy mifampiraharaha manao ny fombany. Tena zavatra tsy tian'Andriamanitra ary ny tena zavatra nampalahelo indrindra dia ny andrimba fety indrindra no nelolalana nanao an'izany zavatra izany hoe mpisorona sy ny Levita nanao an'izany dia nanaraka daholo ny vahoakan'i Israely nanao izay nataony reto andrin-dehibe andrimba fety reto. Dia andohany ho fantarintsika ry havana hoe fa iza moa ireo olona izay nandraran'Andriamanitra ny zanak'Israely ireo dia hitantsika ao amin'ny Levitikosy izany ry havana fa tsy ho vakintsika fa fitofitinina fotsiny izy ao amin'ny Levitikosy toko 7:20 dia voatanisan'Andriamanitra ao daholo mihitsy ny zavatra rehetrarehetra aza maka vady an'ny
ny vehivavy nandrindrainao, aza maka vadiny zanalao sy vadiny zanako vavy na nareo maka vady andreny. Eo amin'ilay fity kositoko fa 20/4 moa dia tena voazava tsara mihitsy hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetaventana izany. Io zany dia efa voalaza tamin'izany ravina fa ireo olona hafa firenena ireo taloha dia efa nanao fiainana ohatran'izao zavatra hita amin'ny masontsika izao hoe manambady lehilahy mitovy lehilahy, manambady vehivavy mitovy vehivavy dia nefa izany tena zavatra tena tsy nankasitrahan'Andriamanitra ary indrindra izy ireo ihany koa dia mivavaka amin'ny moloka izy ireo, mivavaka amin'ny masoandro ary tena zanak'izy ireo mihitsy no atolotra izy ireo atao sorona, atolotra zareo atao sorona ho an'ny Andriamanitra zareo dorana ho an'ny moloka, honenan'ny moloka. Dia izany no antony nandidian'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe aza manambady andreny nareo, aza maka vady andreny, aza miray fombafomba amin'ireny nareo fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra izany. Nefa rehetra zanak'Israely rehetra rehefa navotan'Andriamanitra avy amin'ny tany fahababoana dia nanadino ny afatr'Andriamanitra, nanadino ny didin'Andriamanitra fa tena hoe nanao izay zavatra izay tiany, tena hoe nanara-po nanambady andreo hafa firenena ireo, tena hoe niterahany zareo mihitsy ireo hafa firenena ireo nefa tsy sitrak'Andriamanitra izany, tena tsy sitrak'Andriamanitra izany ry havana. Andriamanitra ry havana dia tsy takatry ny saintsika ny fomba fiheveran'Andriamanitra sy ny fomba fisainan'Andriamanitra, fa matoa Andriamanitra nametraka an'izany didy aman-dalana izany dia fantany hoe hisy olana ateraka izany zavatra izany, tena hisy olana ateraka izany zavatra izany satria nareo mahafirenenan'ny zanak'Israely ireo raha dia ho potika sy ho rava raha mbola manambady sy miaroaro amin'ireo hafa firenena ireo. Ireo hafa firenena ireo moa dia tompon'ny tany teo alohan'ny zanak'Israely izay nomen'Andriamanitra ho lovain'ny zanak'Israely. Dia maro be ireo firenena ireo izavy ny anaran'izy ireo nisy ny Kananita tao, nisy ny Atiana tao, nisy ny Fareziana tao, be da be mihitsy ny zareo, be da be. Dia ny zanak'Israely nanambady an'izy ireo. Dia izaho koa ry havana dia hiteny amintsika hoe raha tsika mahatsapa fa navotan'Andriamanitra, nafahan'Andriamanitra tamin'ny fahotana izay namantotra antsika ry havana, dia aoko tsika atsiaro atadidy an'izany foana satria lehibe izany zavatra nataon'Andriamanitra izany. Ary aoko tsika tsy hanadino an'ireto teniny, tsy hanadino an'ireto hafatra reto tsika ry havana satria matoa Andriamanitra mandidy hoe aza manambady hafa firenena, aza manao zavatra fanaony, dia mahasoa antsika izany ry havana ary tsy misy faty ampok'Andriamanitra mihitsy ry havana hoe andidy an'izany teniny izany tsika fa itsika ihany no hijindra an'izany, itsika no hijindra an'izany satria raha nambady olona hafa firenena tsika ry havana tonga ao anatin'ny tokantranontsika izany olona hafa firenena izany. Olona iray trano aminao, hiara-manao zavatra aminao, tsy hitovy ny zavatra tiana sy ny zavatra atao. Fa ianao izao ao anatin'ny tokantrano mety te hisotro dite misy ronono ianao, fa izy tsy te hisotro an'izay fa zavatra mahamamo tiany sotroina, dia efa miteraka olana miteraka problème ao anatin'ny tokantrano izany. Dia izay nahatonga n'Andriamanitra nandidy hoe aza manambady hafa firenena, aza fanao zavatra amin'ireny satria ho voasariky ireny ianao, tena ho voasariny ianao indray no voasariny hanao ny zavatra fanaony ohatry ny zanak'Israely dia voasarika nanao zavatra fanaony zareo, nanao fahavetaventana tao, nanao mpisamby, nanao zavatra tena hoe izay tena nampalahelo an'Andriamanitra. Ary Ezra dia tena nalahelo ary tena nandritra ny fitafiny mihitsy izy. Ary teto ny zanak'Israely dia nahita an'izany zavatra niseho izany ary tena natsapa fa tena nanao izay ratsy teo anatrehan'i Jehovahandriamanitra zareo. Dia nangofotra zareo, tena natahotra zareo ary niteny tamin'ny Ezra zareo hoe ao amin'ny Ezra 10:7 dia mivaky manao toy izao no teneny zareo. Koka izahay hanao fanekena amin'Andriamanitsika hisaotra ny vady rehetra sy hanary izay naterany araka ny anatra nataonao.
natahotra ry zareo ary tonga saina fa tsy nety ny zavatra nataony zareo navotany Jehovah nefa niodina tamin'ny Jehovah. Dia niteny an'izany tamin'ny Ezra zareo hoe hisaraka amin'ireo vehivavy hafa fireneny ireo hanary hatramin'ny zanak'ry zareo. Dia Andriamanitra moa nanaiky an zareo nanaiky Ezra ary Andriamanitra dia mamela heloka foana kanefa oka tsy hararaotina izy, tsy hararaotitsika izy hoe amin'izay izy mamindra fo maro-po zay dia nararotsika hanao zay zavatra tiatsika foana, nota foana tsika dia avy eo hidebaka amin'Andriamanitra. Fa aokantsika tena hoe matoky, tena ho matoky an'Andriamanitra ary tena hoe manao mafaly an'Andriamanitra satria izany ny antom-pisiantsika ry havana, akatoa an'Andriamanitra izany ny antony ny arianantsika ry havana dia anompo anazy tsika, hitandrina ny didiny tsika, hanaiky ny teny izay nomentsika tena hoe ho tandreno antsika tahaka ny anak'Andriamasitsika mihitsy ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Fa mahasoa antsika izany, mahavelona antsika izany, ananantsika fiainana be da be izany ry havana. Tsy manimba antsika mihitsy izany fa ananantsika fiainana be da be, manalava ny andro iainantsika izany ry havana, fitandremana ny tenin'Andriamanitra, fitandremana ny didin'Andriamanitra, fanekena ny Jehovah ry havana. Dia tena fiainana ao antsika, tena hoe malava andro iainantsika. Dia toy izay indray ry havana ny teny izay noentiko ho amintsika dia samy tsika tahin Jesosy ary aoka samy azo anjara amin'izany teny izany fa ny masina hiasa amintsika rehetra tsirairay avy dia tahin Jesosy itsika rehetra. Amen. Halleloia. Soatra betsaka andranabavitsika nambininatsika tanatin'izay toriteny izay sondriny ery meno an'ilay hira I look to you, anisan'ny hira tena mahafinaritra. Soatranao amin'iny hira iny fa anisan'ny hira tena mahafinaritra iny hira nataony lafika teo iny dia Jesosy anie amaly fitianao misaotrany amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mahafinaritra ary misintona antsika ihany koa hisaintsaina, tena mamperitreritra satria miresaka momba ny toe-panompontsika izy ity, mahakasika ny toe-panompontsika. Misaotra betsaka ranabavy nambininatsika tanatin'izay dia Jesosy zay amaly fitianao ranabavy, anandratra anao foana izy dia hitondranao solovavana mandrakariva dia mitombozitra mitombo fahasoavana ranabavy nambinina. Ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao sy ny ankohonanao dia amaly fitianao any Jesosy. Halleloia. Misaotra isika rehetra ihany koa mankasitraka azy io satria mampahery foana, mampahery azy ireo fampahirizana izay ataonareo ka dia tahin Jesosy isika tsirairay avy. Ezra 5:5 ny alahelo ny Ezra raha nahare fa ny Jiosy efa nifanambady tamin'ny firenena hafa ary nibebahan'ny olona tamin'izany. Izany ny tena hoe mpanompon'Andriamanitra. Tena mpanompon'Andriamanitra nalahelo raha nanota ny ondry. Ny alahelo ny Ezra raha mahare fa ny Jiosy efa nifanambady tamin'ny firenena hafa. Ny dikan'izany dia tsotra na ny dikan'ny tenin'Andriamanitra. Ary mampalahelo ny mpanompon'Andriamanitra foana ny mahita ny voakan'Andriamanitra mandika izay asian'Andriamanitra tao. Satria fantatry ny mpanompon'Andriamanitra fa ao ambadiky ny fandikana ny didin'Andriamanitra dia misy fahampotehana ao ambadiky izay. Dia tonga izy dia nalahelo. Nalahelo izy satria andary fahampotehana indray ny Jiosy. Ary ny Jiosy dia tsy reraky ny lavo, tsy reraky ny potraka. Fa ohatrany hoe vao metimety ny fiainana dia lavo foana. Dia miverina zero foana, dia miainga zero foana ohatrany tsika manao korsa soavaly taloha. Izy zany mahay korsa soavaly. Le mitady an'ilay isa enina aloha dia zay vao mivoaka an'ilay fonja dia mandeha. Fa rehefa voapoaka ny hafa dia miverina mikahatra. Dia mitady isa enina iray vao mivoaka.
Araha tonganao eo amin'le case le miakatra hoe 1 de 2 de 3 de 4 de 5 aby zay de ny am'le misy kintana de iny ianao ny atao hoe tafita. Mahafinaritra manao course soavaly taloha le mipoaka vao poakanao le hafa de miverina 0. Ny zanak'izy ireny de ohatr'izany tsy sasatry ny lavo, tsy sasatry ny potraka, tsy sasatry ny mamerina 0 ary tonga de nalahelo izy raha nahita ny zavatra nataondry zareo. Inona nataony? Mifanambady tamin'ny firenena hafa. Inona moa mampalahelo amin'ny fivadiana? Voalohany indrindra ny fanambadiana de indray mandeha any. Tsy hoe andramako aloha ty ka tsy nety io zao tsika vao tamin'ny tapabolany lahady teo tsika no narandrika mariazy mampinaritra be, mariazin-dranabavy lalahy misy filitra. Afatra tsara azy mivady mihitsy hoe io ihany io ihany no mariazy. Tsisy hoe andramako aloha ty ka mety de tohizana moa tsy mety de zay no nambolen'ny vazaha ny Pax. Ny Pax de afaka mipaxe ny olona re metimety kely amiko ny olona ray de manao Pax zahay de tsy mety indray de efa veloma rovitina ny Pax de tsisy engagement tsisy ninina. Tena tsy avelan'Andriamanitra ny fanambady amin'ny jentilisa amin'ny ampam-firenena ny zanak'Israely. Ny antony de zao misy fomba fiteny malagasy hoe ny ela maharay roa. Eny no mifampikasikasika eny de mifamindra toetra de mifamindra fomba amam-panao de vita. Ary raha mandinika isika de matetika de zao ny ankabetsahany ohatra nareo vehivavy zany no tena anarina amin'ity zavatra anankiray ity. Misy fotoana misy lehilahy tena tianareo de manaiky hoe tianareo. Lehilahy maditra be mihitsy. Tena nareo ary mivavaka tsiratsirainy sy ny sisa fa izy tianareo de efa tenenin'ny olona any aza miditra amin'iny fa dossier be dia be ny ao anatin'iny. De izy tsika hoe hoy izy nareo tena tiako izy aloha tena tiako fa za anambady anazy fa tsy maintsy voaovako iny. Ataoko amainina ihany aloha zany. Ataoko amainina ihany aloha zany ho voaovanao izy raha tsy ianao no voaovany hiala amin'ny fivavahana. Za ho tia mampirina ihany taloha fa zao tena matetika le ratsy mahatarika an'le tsara. Le ratsy mantsy natirantsika olombelona de voasariky ny ratsy. Mitandro tena be mihitsy tsika mba tsy hanota de tena manao ezaka be mihitsy tsika manao marina, mangalatra zany, mandainga zany tsy mila anarana. Ndray zavatra tsisy dikany de andaingantsika, lasalasa fotsiny de tsisy dikany de aindaingana. Sosasosa ho azy fa ny manao ny marina tena ianarana mihitsy. Inona moa le lalàna, inona moa tsy azo atao manao zao de ianarana, tsy azo atao manao zao fa ny tsy azo atao fa ny ao zany ny tsy azo atao ianarana fa ny zavatra ratsy tsy mandeha ho azy, mangalangalatra ho azy, ratsiratsy loheno ho azy, mety tonga de misosa fotsiny. De zao ny zavatra mitranga. Andriamanitra tany aloha de efa niteny
aza manambady ava firenena nareo zao misy ten'Andriamanitra ty jerinareo tsara Andriamanitsika mieritreritra izy zandry aloha tsy ho tratran'ny zandry za na iza tonga eo amiko ozy ianao zany de dresser Jesosy tianao le olona io de io zany hiditra ny olo efa miteny hoaka fa za marina aloha taloha mampino taloha tamin'ny vao niaraka tamiko de nisy olona mihitsy tsy ray tsy roa miteny taminy aza miditra amin'iny raha iny ry aza miditra amin'iny misy olona ary namandry zareo be tena mampiantso azy mihitsy avindry aty raha doki tsy mety afa itadiavako afindry ohatr'izany fandrafozako indray mamano mampinona vola hita mety enoho izy de ampiareziny foana mampinona fakazo be mantsy zay mianaka raha tiana ny vady de ny rafozana ny tsinjovo mandeha ho ny fomba fiteny rehefa mahazo noty tsara eo amin'ny rafozana ianao de misosa zay alleloia fa zao tsika ndray mieritreritra tena tiako izy aza manana tiako izy ho zany hoe tsy vovanareo zany ny hevitra efa lehibe ozy Andriamanitra aza manambady firenena satria ny antony de zao nendreo hafa ny andriamaniny fa ny tsika ny andriamanitsika ozy le tatabe anay zay taloha voropotsy izy tsy afaka manambady voromanga manambady voromanga de voropotsy manambady voropotsy ny tian'Andriamanitra teneniny eto de zao ny Israely ny mihoatra an'izay ny mivoaka an'io de efa Andriamanitra hafa Andriamanitra tena nitendry aza manambady avy amin'ny firenekafa ianareo satria fantatr'Andriamanitra fa reo manana Andriamanitra hafa ary fantatr'Andriamanitra fa ny olona tsy maintsy manompo Andriamanitra ary ny olona nefa jeren'Andriamanitra ngery avana ny Andriamanitra hafa fa tena mahavita manompo ngery avana ny olona manompo any bala sy ny moloka ny teneny ranabavitsika teo sy ny asera tahaka ny ahoana moa ny olona rehefa manambady an'izany hoe rehefa manompo sampy zany rehefa teneniny dada rabe hoe zao atao efa ataony dada rabe mikaraporapoka manaty fahantrana fa dada rabe ihany zanahary ihany tsy ambony valera hito koa miaraka amintsika akory zany fa zao nareo menakavy amin'ny telo maraina tsy maintsy mifody akeo ambony vatolampy de miantsoantso de amin'ny telo maraina tsy diso tonga fa raha mba misy hoe fotoam-bavaka tsika rapitso anomboka amin'ny sivy reo matavaka moa misy fotoam-bavaka androany fantatr'Andriamanitra fa mora miala amin'Andriamanitra loatra ny fon'ny olona de izy ny tena ozy Andriamanitra hoe tsy tiako tsy mety amiko nareo manambady firenekafa jenareo nahazo any Solomona izy anefa Solomona le niteny tamin'Andriamanitra hoe za tsy hangataka vola makarena fa fahendre no menanay de men'Andriamanitra fahendre faravaketsika amin'ny mpanjaka voalohany toko 112 ny soramady de niviliany Solomona nampirafy maro sy nanompony sampy ary namalian'Andriamanitra azy fantatrao vadiny Solomona firy vaketsika andiny voalohany mpanjaka voalohany toko 112 andiny voalohany
fa Solomonina mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena fa tsy ilay zanaka vavin'ny Farao ihany. Jerenao tsara Solomonina raha teo Andriamanitra efa tena aza manambady vehivavy avy amin'ny firenena-kafa. Solomonina mbola nanambady Egyptianina ihany zanaky Farao. Fa zao Andriamanitsika io Andriamanitra mahafinaritra io, mbola namindra fo aloha izy na de tena izy aza manambady nanao indray mandeha nanambady indray mandeha zanaky Farao de voalaza teny Andriamanitra fa Solomonina mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena fa tsy le zanaka vavin'ny Farao ihany. Zany hoe zanaka vavin'ny Farao ngerevana namindran'Andriamanitra fo tamin'ny Solomonina. Izy tsika tsy mbola nanao fahadisoana teo anatrehan'Andriamanitra fa namindran'Andriamanitra fo. Tamin'ny anankiray fa nahita an'iny de zatra ny lalan'ny ririnina hoy ny fomba fiteny de izy totra ny netiny ny Egyptiana fa alao ampiana ohatrany tsy ampy ty fa alao ampiana Moabita sy Amonita sy Edomita sy Sidonianina sy ny Etita na ataony mihitsy nanao collection na vehivavy nataony collection na ny métis sinoa na ny métis karana na ny métis afrikana na ny arabo niny nataony teo. Ary vehivavy avy amin'ny firenena zay nolazainy Jehova tamin'ny zanak'Israely hoe tsy hanambady azy nareo ary tsy izy tsy hanambady nareo fa ampivelo ny fo nareo anaraka ny Andriamanitra koa izy. Andriamanitra kirevana ka lehibe mahita ny ho avy. Io ny atoran'Andriamanitra raha manambady hafa firenena de Andriamanitra tena fa ampivelo ny fo nareo anaraka ny Andriamanitra. Raha mbola olona hoe mahafantatra an'Andriamanitra fa somary madiditra de mba tsy maninona hidiranao ihany fa tany ny inganay mampionona efa mivavaka. Misy fotoana de sy mampionona miaraka de samy manana karazana fety tiany. Tadidiko mihitsy izy tanàna mijery spectacle évangélique ao amin'ny palais des sports de za tsy makany fahateriko izy de alaiko sy kamo be hijery spectacle évangélique zany de vita ny évangélique de makany amin'ny diabolique indray aloha de entiko makany amin'ny boaty izy de entiko makany amin'ny fara ohatra tena hoe nareo kristianina de misy olona ohatra hoe tena tsy mahafantatra ny Jehova tsy tia lalana Jehova hafa mihitsy ny Andriamanitra ry havana malala aza miditra aza miditra ka nareo hoe efa nanambadiko atao ahoana raha nampahavy Angela io ary ianao ihany nge mahita ny zavatra iainanao amin'izao fotoana izao momba n'izany zavatra zany. Inona moa ny azo atao amin'izany efa ao fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra hitranga. Ohatra zany nareo zao ohatra hoe kristianina de hanambady musulman, hanambady bouddhiste, hanambady fa ho tantara ao an-tokantrano ho tantara ao an-tokantrano ary indrindra raha nareo vehivavy hanambady ohatrany de ny faranareo tsy maintsy ataony anaraka an'ilay fivavahany ihany satria ozy Andriamanitra ampivelo ny fo nareo anaraka ny Andriamanitra tokoa izy. Io Solomonina ianao nge ka raha manambady hafa firenena nge ianao anaraka andreo nge anaraka ny Andriamanitra nge ianao miteketo Solomonina teny Jehova za zao ve resaka ka atao izy za zao ve te hivadika Andriamanitra mba avadiko fotsiny izy fa za ve de hoetiny lehilahy be zao ve za de hoetiny tamin'ny andro Solomonina kely nanomboka anisan'izany lehilahy netiny vehivavy tamin'ny sanga sao de verinao fa tsy zay alina izy. Inona zavatra nitranga hoy tena Andriamanitra kanjo tamin'ireo ny raketany fitiavan'ny Solomonina ary de nanana vady andrem-bavy 700 sy vady tsindrano 300 izy ka nampivino ny fony ireo vadiny ireo
fitonjato plus telonjato firy arivo. De raha ataotao zany compte raha 365 jours de any hoany amin'ny vady telo isan'andro zany ny rahany mety maraina atoandro hariva zany ohatra ny vitamine omen'ny dokotera raha reraka be anao loza nge zany efa aretina ndray zany efa fanandry eny miasa anatin'izany fa tsy zavatra tsotra ntsony fa de zao arivo indray manimily ny fonao ahoana natapy fa tsy janonanao amin'Andriamanitra fa noho ny efa antitra Solomona de navily ny vady ny fony anaraka Andriamanitra kafa ka ny fony tsy mba nahitsy teo amin'ny Jehovah Andriamanitra tahaka ny tamin'ny fon'ny Davida tahaka ny fon'ny Davida reny. Reto avy ny anarany andiny vadimy fa Solomona nanaraka ny Astarta andrivava Sidonianina sy Milkoma fahavetavetan'ny Amonita. Ary Solomona nanao izay ratsy teo mason'ny Jehovah ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida reny. Ary tamin'izany Solomona dia nanao fitoerana avo ho an'ny Kemosy fahavetavetan'ny Moaba teo amin'ny avona tandrifon'ny Jerosalema ary ho an'ny Moloka io le Moloka fahavetavetan'ny Amona. Ary toy izany nataony tamin'ny ho an'ny zay vadiny efa firenena rehetra izay nandoro didikazo manitra sy namono zavatra tao fanaritra ho an'ny Andriamanina. Vady arivo samy manana ny Andriamanina dia ny tompony Solomona. Solomona andeha hivavaka amin'ny Jehovah ka izy lavalava sanga dia nalay ny vady avia ty mivavaka amin'ny Moloka dia mivavaka avia ty netiny tamin'ny sanga satria naniny Andriamanitra kely avany ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra zay tenen'Andriamanitra mahasoa anao fa tsy mahasoa an'Andriamanitra. Raha ny tenenina hoe manajany andro sabata dia mitsara mahasoa ny vatanao sy ny fanahinao tsanak'ireo zany hoe mitsahatra zay zao rehefa sabata ato an-trano mitsahatra tsy mibatabata entina tsy mihazakazaka manao korsa tsy ato an-trano mitsahatra repos roa andro vita ny sabata mbola makena tsara zay ny lahady. Teny Andriamanitra hoe aza mandainga mampijaly io mandainga io fa za tena nyteneniko anao ary io lainga io raha io ny vola betsaka mpanankarena fa ny lainga ny mora miteraka misy zana-bola aingana mandainga zavatra ray ianao dia nitoy an'iny nanokatra lalina ray tamin'ny lainga ianao dia tady fa lainga foana ny ainanao aoriana an'iny lainga foana. Vao mandainga amin'ny zavatra ray ianao nitoy an'iny dia lainga daholo ny tsy maintsy hanohananao an'iny mandra-patovanao verina miaika amin'ilay tamin'ny voalohany tamin'izany nanan'olona trosa dia mandainga amin'olona hoe misy vola endrasana fa tsy haiko vola taiza moa zany le nandrasana tsy fantatro volan'izy ary mba nendrasako tanà fa lainga le izy dia mitoy lainga foana dia faina amin'ilay olona ianao lainga androany rapitso lainga ngezangezana iny rano trano daingany efa rano zao revana malala vady Solomona rehetrarehetra tompony daholo ny Andriamanina vady ray Andriamanitra ray adino indray mandeha Jehovah fa ny ampy ray ny ampy roa arivo ny efa rano. Tena marina mihitsy zany tenin-dranabavy nambinina azy zany tena feo vehivavy misy fotoana vehivavy mety hoe menimenina tokoa hoe arivo menimenina ary raha tara ry amin'ny anankiray Solomona dia taverany amin'ny anankiray dia tara fodina amin'ny rehetrarehetra menimenina taizana hoe taizana nina tsy nijanona ta arivo mahazaka ihany izy moa mpanjaka dia mety hoe mangino dia mangina ny olona zany nge ry havana malala Solomona aza nanam-pahendrena
lavo teo anatrehan'ny Andriamanitry ny vadiny. Zany natonga ny Ezra nalahelo raha vao ohatra hoe nanambady olo-kafa hafa firenena ny zanak'Israely. Teneniny aingana ary tsapany reto zanak'Israely eto ngery avan'Andriamanitra hoe tsy misy ohatry an'Andriamanitra tsy misy ohatry an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra. Any 5:7 any zao Ezara 5:7 fa andevy zay nefa tsy nafon'Andriamanitra na de tamin'ny fandevozanay ara fa nataony nahazo famindrapo teo mason'ireo mpanjakan'ny Persia. Andriamanitra de mamindra fo fa na de tsy nety aza nataony zanak'Israely de mbola mitsarovany any na de efa lasa tany amin'ny fanandevozana noho ny inona noho ny fanotana. Tokony ararotonao ny famindrapo efa nomen'Andriamanitra anao. Rehefa teny am'izay Ezra de natahotra am'izay ny de tomany am'izay ny olona nanenina de any am'le Ezra 10:1 teo. Raha mbola nivavaka 1:1 Ezra 10:1 ary raha mbola nivavaka raha maheno miesimiesina kely nareo de zanako fa finaina tsy mety misaraka amiko mihitsy fanaovana izy mba te hihaino fandaharana de misy fotoana mandra-panomanomako de mankito amin'ity seza ity de manao fandaharana izy de izy zany aminareo matoreo akaikiko zao ao ambadimbadika eo zany. Alleluia. Anao mpampian'Andriamanitra izy rehefa lehibe ka de Ezra 10:1 ary raha mbola nivavaka sy nitsotra Ezra sady nitomasiny akoaka teny alohan'ny tranon'Andriamanitra de nivory teo aminy ny olona marobe avy amin'ny Israely na lehilahy na vehivavy mba amin'ny ankizy madinika fa nitomany mafy de mafy koa ny olona. De namaly Sekania zanaky Jehiela isan'ny taranaky Elam ka nanao tamin'ny Ezra hoe izay efa nanao zay mahadiso amin'Andriamanitsika efa naka vehivavy hafa firenena tany tompon-tany avy tamin'ny tompon-tany vadinay. Efa mbola misy fanantenana ihany ny amin'ny Israely ny amin'izany zavatra zany. Koak'izay anao fanekena amin'Andriamanitsika hisaotra ny vady rehetra sy anary izay naterany araka ny anatra nataonao tompoko lahy sy izay mangovotra noho ny didin'Andriamanitsika areo ka atao araka ny lalàna izany. Mitsangana fa adidinao zany andritiko izay eto aminao de matoky tsara ka ataovy zany. Natahotra zany reto olo reto ny farany. Tsy nananatra azy mafy izy raha tao ambonimbony tao vakitsika io tenin'Andriamanitra. De nanenina ry zareo de nibebaka ry zareo satria fantany fa azo atao nge ravana miala amin'Andriamanitra. Ianao io na sanatry zao de zao anao hiala amin'Andriamanitra azonao atao ary mora miala amin'Andriamanitra fa ny miverinao sarotra. Ary de tena natahotra ry zareo hoe sao tsy tafaverina intsony tokoa andrakandraman'ny olona miala amin'Andriamanitra fa mbola tsy tafiala tsara akory de miverina de mahatsiaro ny fahatsaran'Andriamanitra. Angeravana tena miteny ny Andriamanitsika io tena tsara e. Ary io tena mampanembona vetivety io raha iny ialana. De nibebaka ny olona de niverina ny olona. De hoy ny olona hoe aok'izay anao fanekena amin'Andriamanitra an'Andriamanitsika hisaotra ny vady rehetra zay sy anary zay naterany araka ny anatra nataonao. Inona moa zany ry havana ny nandidin'Andriamanitra de ny vady ny hafa firenena. Hoy ny Jaona raha mamaky bokin'ny Jaona 1:7 hoy ny tenin'Andriamanitra raha namany zao tontolo zao nareo de ho tia ny azy zao tontolo zao fa satria tsy namany zao tontolo zao nareo fa za efa nifidy anareo am'izao tontolo zao
dia alan'izao tontolo izao ianareo. Alleloia. Ny ten'Andriamanitra hoe ho alan'izao tontolo izao ianareo. Halleloia. Andriamanitra miteny amintsika foana hoe misara amin'izao tontolo izao. Tsika raha tsy misaraka amin'izao tontolo izao ry avako malalako dia teteny aminao hoe mbola tsy mbola tafaraka amin'Andriamanitra. Izao tontolo izao manana ny Andriamaniny, isika manana ny Andriamanitsika. Ninona azontsika teny amin'izao tontolo izao? Ny tena marina dia miteny fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Androany mananatra antsika hoe ny manompo an'Andriamanitra ry havana dia tsy eo am-bava fa avy any anatin'ny fo. Hitanareo tsika rehetrarehetra reto samy teny amin'izao tontolo izao. Ary samy tsika fa samy teniteny foana nanana fomba na fitondran-tena tsy môtina, fiteny tsy matotra, tsy môtina. Rehefa ao amin'i Jesosy tsika dia andaontsika tena ataontsika hitan'ny olona miavaka fa tsy eny amin'izao tontolo izao intsony tsika. Rehefa mandray an'i Jesosy tsika miova fo, ny fotsika miova, mitondra ny any anatintsika rehetrarehetra hiova araka n'Andriamanitra. Aoka tsika hanana toe-po sy toe-panaraka n'Andriamanitra. Tsy mety zany, tsy mitombo zany hoe ianao lasa mivavaka be fa ny fiteninao mbola fiteninao tamin'ny ianao mbola teny amin'izao tontolo izao ihany. Amin'ny tenintsika tsika ny eto amin'ny commentaire eto aza dia andao ataontsika hitan'io ndraiky efa mamaky ny commentaire, misy olona tsy mivavaka mihitsy zao mpiteniteny foana mijery ny commentaire anareo. Dia izao ny olana, misy commentaire anareo ratsy eo teniteny foana, manao teny tsy môtina, dia ozy ny olona hoe mitovy daholo ihany zany, tsisy mahasamihafa. Tsika zao tsy tokony hiteny zany hoe milay, milay, tsika tsy tokony hiteny an'izany. Tsy tokony hiteny an'izany hoe cause ve ohatra zany. Reny zany zao zavatra tsy tokony tenentsika tany amin'izao tontolo izao reny, na fihetsika na fiteny. Teniteny koa na fandeha io ary misy fandeha tsika lahy zao taloha manana fandeha ohatran'ny hoe fandeha anajiolahalam-boty vavaka tsika tovy fandeha ara-dalàna. Mahafinaritra izy nareo vehivavy na fandehanareo tovy fandehan'olona môtina, fandehan'ny zanak'Andriamanitra. Fiteny misy an'izay hoe tsiko nareo na lalan'izay matetika voatenika izay misy pastera zay teny Madagasikara, izy taloha jiolahamboty be mihitsy dia rehefa niova fo izy lasa pastera fa fiteny mbola le jiolahamboty be iny foana. Dia izao ny azy ny zavatra teneny hoe naozy izy nao zany zany zay mihitsy fiteniny mialatsiny na zany ny tena marina, ny foko zany tonga dia ny tena nidiran'i Jesosy fa ny foko ny nidirany, za zany any anatiko any tena mivavaka ohatry ny teteny zany hoe fa mivavaka ohatrany tsy mba nidirany. Azony zany ndao ary tsika hivavaka e, tonga dia akopimo masonareo ohatr'izay zany ohatra. Tsy mety nefa zany. Azonareo ve zany? Tsy mety nefa zany. Rehefa tany amin'izao tontolo izao dia hajantsika any amin'izao tontolo izao. Dia andao zany zay zavatra rehetra le tena hoe andao hisaorana ny vadintsika fa tsika teny amin'izao tontolo izao. Zay zavatra azontsika teny amin'izao tontolo izao, ny zavatra rehetra natao mariazy tamintsika teny amin'izao tontolo izao andao hisarahantsika. Raha tiatsika ny tsy ampitomany ny mpanompon'Andriamanitra, ny ampitomany an'i Ezra. Fantatra Ezra angeo ny azony olona mafanafana matimaty alohan'ny vavan'Andriamanitra. Misy zavatra tsika efa mivavaka fa tsy fotsika teny amin'izao tontolo izao dia ataotsika dia tsy fotsika. Za taloha tia labiera be mihitsy hitanao io labiera THB io tena mpakafy an'izy io.
de rehefa niova foa 5 taona lasa ohatr'izao. Alleloia. 5 taona ohatr'izao zay nanomboka ny tandrina sabata amin'ny 17 mars. De zao ry havana malala. Tia labiera be tamin'izany de nisy labiera tsisy alcool tamin'izany tany amintsika. De nangataka tamam-pianarana alao mba hisotra le labiera le tsisy alcool. Mahafinaritra be masy le miditra ao am-bava izy de le manilo tsilo iny de ohatra misy zavatra taloha tena de faly zany hoe hoe labiera tsisy alcool zay ka misy alcool angeny ny fahotana sao de mama fa ty kosa tsy mamama fa le zavatra le sensation le zavatra iainanao rehefa misotro an'le labiera iny mbola aty any. De nisy fotoana mbola nisotro kely fanampianaran'Andriamanitra hoe tsy atsika intsony reny. Alleloia. Misy aminareo reo mbola mifoka sigara. Fanontania fotsiny apetraka ao amin'Andriamanitra be anao. Jesosy tsy mifoka sigara. Ary tsika tempolin'Andriamanitra tsy azo. Raha manimba ny tempolin'Andriamanitra tsika de mba ho sombain'Andriamanitra ihany koa. Andaontsika tena ho adinoantsika, andaontsika hanao isara-panambadiana amin'ny zavatra azontsika teny amin'izao tontolo izao. Zay zavatra rehetra vita mariazy tamintsika teny amin'izao tontolo izao isarahantsika daholo androany. Raha tiatsika hoa fa tsy mbola tiatsika moa tsy maninona raha tiatsika nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Indrindra fa raha hoe isika zao hiatrika Pasika. Manahoana ianao mialohan'ny Pasika? Toe-po tahaka ny ahoana mbola zao tontolo zao ve? Ohatrany hoe kristianina metisy zao tontolo zao zany tsika. Eny am-bava alleloia amen fa ny any anaty mbola zavatra. De tsy ahitan'Andriamanitra isika. Ary mbola ampitomany ny mpanompon'ny iny izy ty ampitomany ny mpaminany ihany nareo, ampitomany any Ezra ihany nareo. Zay mivady misy fotoana mijery ny sasany aminareo reo de misy aminareo reo mbola mampitomany indraindray. Jesosy ianona ve ty? Ahoana ary ny fandraisany an'izany atao hoe mivavaka izany? Mivavaka izany nge raha antsika tsy hoe mivavaka raha iandro de ny enin'andro sika manao zay fanohatra mivavaka. Mivavaka izany nge fiainana nge zany. Fiainana anankiray mihitsy zany hoe ianao mivavaka izany. Rivotra iainana. Andao zany teteny amintsika hoe andao hisaotra ny vady. Iny moa zany tsy miteny anao akory hoe andao hisara-bady ohatry ny ranabavy an'izay lahy io zany le niteny hoe ahoana izay efa nanambady hafa firenena. Mety nambavaka ny vadinao, eto ambavaka isan'andro de mijoroa ianao na inona nataony na inona. Aza manaraka ny andriamanin-kafany. Ianao rehetra izay manambady vazaha, sinoa, inona avy ny vadinareo. Efa vita izany ianareo, efa nivadianareo, tsy tsisarahanareo reo. Fa ny ataonareo dia izao, ny maninona? Ny mijoro mba tsy hanaraka ny andriamanin-kafany, fa io no tena probleman'Andriamanitra. Vao manambady an'ilay hafa firenena ny zanak'izy dia ny Andriamanitra iny ny tompony voalohany. Ka nareo aza manompo ny Andriamanitra ny vadinareo. Fa topoya ny Jehovah-Andriamanitra izay miaraka aminareo izay nitany fiainanareo araka ny tenin-jareo teo hoe efa hatrany amin'ny nahandevo anareo atsika no efa nodiovin'Andriamanitra, tsy adinon'Andriamanitra tsika tany amin'izany fotoana izany. De mampanantena anao fa raha androany koa ianao mariazy
anao fisaranam-panambadiana tamin'izay mary azy nataonao teny amin'izao tontolo zao, ny toetra ratsy, ny fahazarany ratsy, ny fomba fiteny, ny fomba fitafy eny amin'izao tontolo zao. De za te teny aminao androany tena hoe fa fitiavako anao tena te teny aminao hoe andaotsika tena elatsika zany, tsika tena isobady, tena isaraka amin'ny zavatra fitondratena tsy mendrika zay nilovaitsika zay azotsika teny amin'izao tontolo zao. Raha tianao notahin'Andriamanitra, tianao ary ve ny ahita valim-bavaka, tianao ve notahin'Andriamanitra, ary mampilaza antsika ihany koa fa rapitso de tsy misy ny fandarina fitondrana bavaka, tsisy loatsika rapitso, tsy afaka mijanona alina be tsika rapitso fa fitoam-bavaka ohatr'izay no tsika fa tsisy le tapam-paharony hoe fitondrana bavaka rapitso amin'ny herin'ny resika manao fa tsy mandefa fagatam-bavaka zany no rapitso. Alleluia. Fa ny vavaka zay nankatahanao hatramin'izay, ny valim-bavaka zay andrasanao, tianao ve ny andray andreo an-tanana? De raha tianao ny andray andreo an-tanana de tsotra ny teninay aminao manaova fisaram-panambadiana amin'izao tontolo zao. Amboary ny fo fa ho avy mipasika, amboary ny fo fa ho avy Jesosy, diovy ny fo fa zay madio apo no ahitan'Andriamanitra. Halleluia. Sotra tsika nahatra ny hatramin'ny farany. Ao ary. Asalova ohatry ny tsisy feo aiza ny feo nakaiza. Ao ary. Hira natao tany tia tamin'ny fotoana naovana tsotra. Raha hiritsika androany diovy ny foko Jesosy. Halleluia. ndao raha antsika vavaka izany iry zany riavana malala, raha antsika vavaka koa zany toriteny zany androany hoe mila manao divorce ianao. Alleluia.
amin'izay rehetra nylaisinao teny amin'izao tontolo zao. Rehefa any Jesosy tsika dia andao tena any Jesosy. Ary raha nisy ndranodraraka izay tsy azo rofina tsony dia andeontsika hanao tahaka n'Andriamanitra tamin'ny Solomona hoe nanambady Egyptianina Solomona tamin'ny voalohany namindran'Andriamanitra fo. Fa natoizan'ny Solomona rivo hafa firenena daholo ny vadiny fa nirehatra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Androany dia teny amintsika rehetrarehetra hoe anjaranao androany no manome toky an'Andriamanitra fa tsy andika ny didiny ianao. Raha manambady hafa firenena ianao dia ianao ihany ny sahirana. Ary rehefa naharay zavatra teny amin'izao tontolo izao isika, azo atao tsara ny misaraka. Azo atao tsara ny misaraka amin'izao tontolo izao, misaraka amin'ny toetra ratsy sy ny fahazaran-dratsy sy ny fomba ratsy azotsika teny amin'izao tontolo izao. Aza diny fa efa manan'Andriamanitra lehibe lavitra no reny ianao. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy io, misaotra anao zay. Misaotra Jesosy satria tena lehibe tokoa ianao ary tsara ianao. Misaotra satria mbola niteny taminay teto indray ianao. Dia taio Jesosy ny tsirairay avy. Taio ny isambatan'olona amasino mendrika anao. Amasino ary ataovy tafasaraka amin'izao tontolo izao. Fa raha tsy misaraka amin'izao tontolo izao zay tsy azo lazainao mpianatra ao. Dia ataovy tsy miala amin'ny fanarahana anao. Tsy miala amin'ny fanarahana anao. Fa andeha amin'ny fahatokinanao lalandava. Andeha amin'ny fahatokinanao lalandava. Mba tsy hampalahelo anao ao an-danitra ao Jehovah Andriamanitra. Mba tsy hampalahelo anao lalandava ao an-danitra ao Andriamanitra. Fa tena hoe hay anao ny sitraponao, hay ame voninahitra anao amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra le. Andriamanitra tsy toa. Tehirizo izahay. Tehirizo amin'ny fanarahana anao. Tehirizo amin'ny fanompona anao. Ary ome hery ahafahany misaraka amin'izao tontolo izao. Mba tonga anay ho zanakao, mba ahafahany manana fifandraisana aminao ary mandray zavatra avy aminao. Saotra Andriamanitra tsy toa. Dia raha niasa-kalazaina ny anaranao ary omem-boninahitra isan'andro fa avy aminao ny zavatra rehetra. Dia taio ary ny tsirairay avy dia ataovy tonga ty anatinay fa isan'andro isan'andro fa zanak'Andriamanitra izay. Tsy hanala-baraka an'Andriamanitra na oviana fa kosa amin'ny voninahitra azy amin'ny andronay sisa rehetra. Saotra Jesosy. Dia voisin'ny Satana dia afaritray amin'ny raha anao tsy afaka hitsaingana dia litera ray aza voatonina tato anatin'izao ten'Andriamanitra izao. Fa samy hamoha avy zato toenina ampon'ny tsirairay avy. Alleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Dia andao ampandrotsika ny anabavintsika Iama hivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo raha nabavy Iama. Tainy Jesosy pasteur dia tainy Jesosy tsika rehetra manaraka izao fandaharana vavaka fiambena izao dia hiara hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rany tsara indrindra misaotra anao izay. Velom-pisaorana anao izay Jesosy malalo. Ny amin'ny fotoana rehetra teto-androany misaotra anao Jesosy malalo fa tanteraka teto ilay sitraponao. Misaotra anao Jesosy malalo fa nafafinao teto izany teny mamy izany. Teny izay tena hoe mbola mamoha anay hatrany, mbola tena hoe novitiavanao anay Jesosy malalo nalefanao izany teny izany satria tena betsaka tokoa ny zavatra miseho amin'izao fiainana izao. Dia tena hoe
mila alavana tokoa Jesosy malalo dia mankasitraka anao izay satria tena hoe ndreto izay tsirairay amin'ilay navanao ny hainao izany teninao masina izany ko ankehitriny Jesosy malalo tena hoe aokany Jesosy izany teninao masina izany tena hoe hitoetra ao anatinay hiasa eo amin'ny fiainanay ahatonga anay hanary ny zavatra tsy ankasitrahanao eo amin'ny fiainanay ary ahatonga anay tena hoe hanapahamasinana raha ho avy anao amin'ny lanitra Jesosy malalo dia tena hoe hisaraka amin'izany asany maizina izany izay tena hoe hanary izay rehetra tsy ankasitrahanao izay Jesosy malalo fa tena hoe hanantina anao bebe kokoa tena hoe hifikitra aminao Jesosy malalo amin'ny alalan'izany teninao masina izany mankasitraka ray maso tena hoe dia rainay ny anaranao fa tsara loatra anao rehetra izay Jesosy malalo ilay tianao rehetra izay Jesosy malalo ilay tena hoe hifikitra aminao tena hoe tsy mahafikitra anao Jesosy malalo fa ny herinao masina kosa Jesosy malalo tena hoe arotsay aminay tsirairay avy ahafahanay mandresy izany asany ratsy rehetrarehetra izany ahafahanay miala amin'izany zavatra ratsy rehetrarehetra izany takasitrahanao eo amin'ny fiainanay dia ankehitriny izay Jesosy malalo tena felim-pisaorana anao amin'izany rehetrarehetra izany ka matoky Jesosy malalo tsisy na dia iray azy aminay reto tsisy disanjara tamin'izany teninao masina izany ka tena hoe ampiasainao tanteraka ny izany teninao masina izany tena movo tsara aty anatinay tena hoe handray zavatra ny tsirairay avy satria vonona hiala amin'ny ratsy rehetrarehetra dia mankasitraka ray masina ankehitriny izay mbola hivavaka izay Jesosy malalo amin'ny firenenay tsy miafina aminao izany firenenay izany Jesosy malalo tena hoe apetaka eo am-pelantananao satria mbola apetaka Jesosy malalo ny vahoaka ao anatin'izany firenena izany mbola hianjadiny tsy fisina hianjadiny asany ratsy rehetra fantsipotsampy ny tsy fandriam-pahalemana ny aretina izany mianjady ny firenena Jesosy malalo hoentina trehanao satria ianao rery ihany miantorana ianao rery ihany miantantana ianao rery ihany mamaly mivavaka Jesosy malalo dia izay rehetra fitaovana ihany hitondra izany mivavaka izany fa matoky izay Jesosy malalo fa pakanao any amin'ny firenena eny izany vavaka sandratra izany dia aoka Jesosy malalo ireo izay anjadiny aretina atrehanao izy ireny Jesosy atrehanao ny tokantrano atrehanao ny izay rehetra momba azy ireny Jesosy malalo na iza misy azy ireny na any amin'ny hopitaly na aiza apetraka eo am-pelantananao Jesosy dia ao ny arany tsy fandriam-pahalemana aoka ny rakotra azy ireny ny herinao masina apetraka eo am-pelantanana ihany koa ireo eny amin'ny fonja Jesosy malalo dia tena hoe atakao izy ireny omeo hery mandrakariva hibanjina anao anatona anao dia eo mbola ao anaty fandimpotsy Jesosy malalo atodiny saina izy ireny anao mahafaka manova saina izy ireny Jesosy malalo aoka ny hikasika izy ireny anao tena hoe hiala amin'ny ratsy rehetra dia apetraka am-pelantananao Jesosy malalo ny fiainany tsirairay avy indrindra ny ankohonanay izay manaraka izao fandarana izao dia apetraka fiaina am-pelantananao Jesosy malalo ny fiainany izy ireny tsirairay avy rakofy ambany elatra izy ireny dia matoky sy minja Jesosy malalo izay rehetra vavaka anasandratra izay dia efa miainanao ary ianao mahafantatra izay mahasoanay na tsy voatony ny vavanay ary dia apetraka eo am-pelantananao izany mivavaka rehetra izany hoentinay hanomeza voninahitry ny anaranao irery ihany dia mankasitraka ray masina tsara indrindra voninahitra dia atolotra anao raha hisaraka eto izay amin'izao fotoana izao dia ny anjenina masina ny to manodidina anay tsirairay avy ary mankasitraka ny amin'ireo mpanomponao izay mitondra fotoana teto androany mivavaka fanomboana ny mitondra ny teninao ry pasterana melabelatra dia misaotra Jesosy malalo hitahazy iray mandrakarivany ianao izay tsirairay avy nanatrika teto ihany koa Jesosy malalo dia matoky izay fa tena hoe na misy olana misy aretina dia tena atsaba ny kasika ao tamin'izao an'izao mankasitraka ray masina voninahitra dia atolotra anao mandrakizay aleloia amen aleloia mankasitraka ny ranabavitsika iantsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny tao anatin'izay vavaka firenena izay dia matoky sika fa anampirenao indray ny fotoana teto androany ary misaotra andreo rehetra nandray anjara
dia jesosy any amaly fitianareo tsirairay avy raha nampavia ama zay nandray anjara farany teo a dia ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao amin'izay rehetra ataonao a dia mitombozy mitombofa soavana dia jesosy amaly fitia mankasitraka antsika rehetrarehetra any koa nahatra ny hatramin'ny farany raha sy tetinareo dia nangingina rehetra teto izay rapitso a raha mbola tsy tokony amin'ny roalanitra jesosy ka tahin'Andriamanitra ka samy veronena soamatsara tsika dia eo an'retrantsika rapitso alina tahaka an'izay araka amin'ny ekipa hafa manaraka indray samy tahin'Andriamanitra tahiny tompontsika rehetrarehetra dia samy mahery ho an'i jesosy ny voninahitra. Halleluia. Amen.